Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro hoy ity kristianina anankiray dia anjarany iny nanao fitariana ny fotoana tao am-piangonana izay nisy fivoriana kely nataotao dia nangataka tamin'izay rehetra nanatrika teo izy. Anisan'izany ny pastora, ny sekretera sy ny sisa mba ananganan'izy ireo ny tanany raha toa ka nisy alahelon'izy ireo tamin'ny tenin'olon-kafa ka nandratra azy ireo fon'izy ireo mbola kely ka mbola tsaroana hatramin'izao. Inona ho ianao no nitranga? Tapitra nanangana ny tanany avokoa izay rehetra nanatrika izany fivoriana izany. Eny tokoa ry mpiaino namako, tandremo miteny izay ambaranao amin'ny hafa, satria na dia teny kely indray mbava monja aza izay eritreretintsika fa tsy hampaninona n'ilay olona ilazantsika izany, dia tena mety handratra azy tokoa izany. Mety hamela ny helontsika izy, fa mety tsy ho adinony kosa ilay teny kely izay nandratra azy. Dia manafatra antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra manao hoe na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba hatovy aminy kosa tahaka izany. Matthieu 7:12. Amen. Tarika Roama. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana.
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Arabaina amin'ny fofen'ny fifaliana ianao manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo. Irariana indrindra mba andraisanao soa ny fanarahanao izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Zoanitra sy Rila no manatotosan'ny fandaharana manasanao ary ankafy. Mana fotoana mihitsy le zanakao ry Terezia. Maimaika ohatran'ny bokanambady. Manala baraka mihitsy. Nendrabeza kosa mba diso kely ohatran'ny olona rehetra re izy fa enao ko. Ry Terezia, zava-dehibe eo amin'ny fiainana ane zany soram-panambadiana zany. Ko anadino daty ahoana indray raha matotia. Ka nevery no efa datiny tamin'ny alakamisy ho avy zao ny andro any. Enao kosa maro ane zavatra karakarainy. Zay angeno efa nitenenako hoe maika tsy faingeny. Zao ny olona fotsiny no nijajirika tany amin'ny komina. Am'izay ty zanakao mbola be toika ihany nefa isanto vadiny ary tsy tonga teo akoriny. Mbola lazaina fa ho avy eo izy. Maminatra mihitsy ka, dina mariny. Nendrabeza koa. Zay fifandosoana daty ve amenatra? Enao ty. Dry, zany ve amenatra no le videadeakao eraky ny komina? Marina raha tsy saika ny sitrika mihitsy lazaina etsy, lazaina ery. Anambadiny zanako hoe. Am'izay na olona tsy fantatra ery ary resahana an'izany. Zany ny tena mahamenatra rabeza. Taizako nisy an'izany teo Ireny nataonao reniko inona indray? Aza mba mampitombo resaka ry Terezia. Hita fa zaniko. Ngamba amin'ny heriny tsy ho any amin'ny komina ntsony sady efa haiko tsara ny fizotran'ny fisoratam-panambadiana. Aleo andrasako any amin'ny toerana anaovana ny lanonana avy hatrany nareo ka. Inona? Zany aza de mifanala baraka rabeza. Fanala baraka hoana raha matotia. Enao ve ny ray aman-drenin'ireo ankizy soram-panambadiana de lozanao iandry any masaka fotsiny? Aza de la nienatra ka ny rafozan-janakavy no anehoana ny fahazotokomana sa ny atendakanina mihitsy. Fa tena azonao atoka ve fa amin'ny heriny anio ny fisoratam-panambadiany zanakao aloha fay mariny. Tena fay angamba ho jereko miloeny mingamera mihitsy izy io ka. Zao matsy tsy ao indray ny anarandry zareo. Rabeza sy ny adedany mety mihitsy zany. De tonga de resao melonga amera fa anambadiny zanakao. Marenina ianao ry Terezia. Mariny zaniko. Alefa korery any amin'ny komina any ianao fa reborebe eo aneny saiko Ka mariny zaniko. Marina hone. Fa hoany tokoa aloha rabeza. Ahoana sy ahoana moa zany ny fizotra amin'ny programa amin'io Zao manaraka fotsiny ianao de miaino tsara de zay. Aleo rabeza no hitarika. Rabezy. Ahoana tokoa no tokony ho fizotra ny fisoratam-panambadiana eto amintsika eto Madagasikara. Tsy ampiandriranao zahay fa andao renesintsika vetrany ny mahakasika izany teo amin'ny micro namana Rila. Miarabantsika rehetra tafaraka ato anatin'izao fandaharana miresaka ny fiainana sy ny lalàna izao.
tafiditra ao anatin'ny fiainana ny fisoratam-panambadiana. Miaraka amintsika eto an-trany ny mpisolo vava Ravelson Mbolatina hiresaka sy amelabelatra mikasika izany fisoratam-panambadiana izany izy. Inona no tsara ho fantatry ny mpiaino mahakasika izany raha matoa mpisolo vava? Tahaka izao indray azo no tokony ho fisotry ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Ny zavatra voalohany tokony ho eritreretina rehefa hisoram-panambadiana izany dia famenoana ireo taratasy izay takian'ny lalàna mba hahafahana manatotosa ny fisoratam-panambadiana. Ya, inona avy izay taratasy takian'ny lalàna izay rehefa hisoram-panambadiana? Ny taratasy voalohany ilaina rehefa hanambady dia ny kopia lava na ny taratasy nahaterahana izay latsaky ny enim-bolana. Ilaina koa ny fanamarinana mampitovo na certificat de célibat izay alaina eny anivon'ny fokontany. Ireo taratasy ireo dia aterina mialoha eny amin'ny firaisana izay kasaina natanterahana ilay fisoratam-panambadiana. Rehefa vonona ireo taratasy voatitra any amin'ny firaisana dia ny any amin'ny firaisana ve izany tompoko ny manondro ny daty fisoratana sa iza? Ahoana ny tokony atao manaraka an'izay? Rehefa tonga ny andro izay nosafidian'ny mpanambady dia tanterahina ny fankalazana ny fisoratam-panambadiana eo anatrehan'ny bentanàna eny anivon'ny firaisana. Miaraka amin'ny vavolombelona roa izay feno 20 taonany miakatra, vakiana tsara eo anatrehan'ny vavolombelona ny volavola taratasy izay hosoniavon'ny rotota mirakitra ny soram-piankonana. Amarinina tsara mpabe-maso raha tsy misy diso ny mombamomba ny mpivady rehetra izay raiketina ao anatin'ny volavolan'ny taratasy io. Ao anatin'izany ny anarana, ny tsipelina, daty naterahana, ny toerana naterahana sy ny sisa. Amarinina eo ihany koa ny firazanan'ilay mpanambady. Raha ohatra ka misy tsy ampy-taona ny mpanambady dia takiany ny bentanàna ny fahazondalana avy amin'ny fitsarana ary vakiana mpabe-maso ihany koa. Lazaina mpabe-maso eo ihany koa raha nisafidy lalàna fifampifehezam-pivady manokana ny rotota na koa nanao contrat de mariage. Ya, ny amin'le lalàna hifampifehezam-pivady raha matoa mpisolo vava tsy maintsy le mizara sasaka ve sa misy fizarana hafa ihany koa? Marina moa fa ny régime matrimonial na hoe ny lalàna hifampifehezam-pivady izay manan-kery eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ny zaramira. Afaka misafidy nefa mpanambady hoe tsy hanaraka an'io lalàna manan-kery io hoe zaramira izany ny régime matrimonial arahana, fa ohatra hoe nisafidy izy ireo ny hijanona amin'ny kitay telo an-dalana izay lalàna efa taloha na koa hoe nanao contrat de mariage manokana mihitsy. Mbola ho velabelantsika misimisy kokoa moa mikasika an'io régime matrimonial io aoriana kely ao fa toizako aloha ny momba ny fankalazana ny mariage na ny hoe fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Rehefa vita daholo ary ny fanamarinana sy ny famakiana mombamomba amin'ny soratra dia raketina soratra ny fifaneken'ny rotonta ary ambara fa mpivady ara-dalàna manomboka ny daty andraisana izany fifanekeny izany ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Raha araka ny lalàna tompoko, tsy maintsy any amin'ny firaisana ihany ve no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana vao manan-kery le fisoratam-panambadiana? Volazako teo aloha teo moa fa eny anivon'ny firaisana no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Raha toa kosa nefa misy antony goavana, antony grave, tsy ahafahan'ny mpanambady mandeha eny anivon'ny firaisana dia afaka mangataka ny bentanàna. Mangataka izany eny anivon'ny fitsarana halalana ahafahany mandeha eny amin'ny toerana misy ilay mpanambady izay tsy afaka. Ya, afaka manome ohatra amin'izay antony goavana izay ve ianao tompoko? Ohatra goavana, ohatra grave izay mety tsy ahafahan'ny olona anankiray mandeha eny amin'ny firaisana, ohatra hoe antitra be ilay mpanambady na ohatra misy fahasembanana ilay mpanambady ka tsy afaka mandeha mikisaka makeny amin'ny firaisana. Raha toa indray ka misy antony sady goavana ny maika, ohatra hoe efa ho faty mihitsy ilay olona hanambady dia tsy mila an'izay
alalana alaina eny amin'ny fitsarana izay ny ben'ny tanàna dia efa afaka mifindra toerana makeny amin'ny misy an'ilay olona anambady. Fomba iray hafa ihany koa izay azo raisina ary ara-dalàna tsara ho fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana dia ny mariazy nentim-paharazana, izany hoe araka ny fomba amam-panao izay misy eo an-toerana. Eto Madagasikara moa isika dia be dia be ny fomba nentim-paharazana arakaraka ny faritra izay misy. Amin'izay fomba nentim-paharazana izay raha matopo solovava, amaraparana ny resadresaka tsika, izany hoe tsy any amin'ny firaisana izany izy ireo, tsy misy ben'ny tanàna ihany koa, dia ahoana no mampanakery an'ilay fisoratam-panambadiana? Ny sefo-bokotany no manatrika sy mitanàn-tsoratra ilay lanonana fampakaram-bady amin'ny daty sy ora izay voatendrin'ny fianakaviana ary eny anivon'ny toerana misy ilay lanonana. Mialohan'izay lanonana atao izay dia manambara amin'ny rotonta ny lehilahy sy vehivavy anankiray ny sefo-bokotany fa voararany manambady anankiroa ary mahavoasazy. Ao anatin'ny fitanànan-tsoratra na ny PV izay ataon'ny sefo-bokotany dia misy ny daty anatanterahana ilay fanambadiana, ny anarana sy ny mombamomba ny mpivady rehetra, ny anaran'ny vavolombelona, ny taona sy ny fonenan'ireo vavolombelona ireo, ny firazanan'ny mpivady, ny régime matrimonial izay nisafidian'ny mpivady ary ny fifaneken'ny mpivady araky ny fomban-drazana. Rehefa izany dia soniavin'ny mpanambady sy ny sefo-bokotany ary ny vavolombelona ilay PV na ilay fitanànan-tsoratra izany, ka ao anatin'ny 12 andro aorian'io lanonana io dia tokony aterin'ny sefo-bokotany eny amin'ny firaisana io PV io, ary ny ben'ny tanàna dia manoratra na mandrakitra ilay PV ao anatin'ny bokin'ny soram-piankonana eny anivon'ny firaisana. Mankasitraka indrindra tompoko. Antenaina fa nanampy fahalalana betsaka ho antsika sy izay tokony atao manoloana ny lalàna misy eto Madagasikara, ireo tsara ho fantatra no resahana teto. Isaorana indrindra Ramatora Velson Boulatina, mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara, ny resaka mahakasika ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fiainantsika ao anatin'izany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Andriamanitra ne hita sy ampitombo hatrany ny fahalalantsika sy ny fahendrentsika. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ilay feo ny fanantenana. AWR manolotra ho anao. Feo ny fanantenana. Ny hery manova ny tenin'Andriamanitra no loha hevitra raha antsika mandalina indray amin'ny Piero Atsaina. Fahita amin'ireny gazety mpiseho isan'andro ireny, ary matetika ihany koa moa dia hita eny amin'ireny petadrindrina eny an-dalambe ireny ny dokam-barotra momba an'ireo programa na hetsika izay lazaina fa afaka manova sy manamboatra ny fiainanao amin'ny tsara. Tsy ady hevitra ny amin'izay fahombiazana na tsy fahombiazana izy ireny tsika, fa izay tiako sariana ny saintsika kosa amin'ity an'io ry Pieno Atsaina dia ny hoe ny fisian'izy ireny dia manam-pirofo fa misy filam-piovana ao amin'ny olona sy ny fiarahamonina ray manontolo. Filana ny mba hiova ho amin'ny tsara. Mino sy resy lahatra fa ianao mieno ahy io dia manana izany etaeta hiova ho amin'ny tsara izany. Fifaliana ho ahy ary ry Pieno Atsaina ny manolotra ho anao ny vahaolana tena izy mba hatateraka ny fiovana ho amin'ny tsara eo amin'ny fiainanao.
dia tsy inony zany a fa ny tenin'andriamanitra ilay teny fiainana. Maniry fatratra raha toa ka andramanao zany hery manova ny soratra masina zany, anatsara ny fiainanao ary anome antoka tsara ho anao ihany koa ho amin'ny ho avy. Fa ny taniana izay tonga ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe toy inona nga ho ianao ny zany hery manova ny tenin'andriamanitra zany. Manasanao mba hiara-mamaky amiko izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo ny toko 4 ka any 12 sy ny 13. Mivaky toy izao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy: fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo, ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, ary ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo mason'izay iafaraniny atao rehetra. Mario eto am-piandohana ry havana fa miatomboka amin'ny teny hoe fa ireo toko sy andininy no vakitsika teo ireo, fa izay mampifandray azy ireo amin'izay voalaza tany aloha, izay mitatitra ny amin'ny fahavoazan'ny Israely noho ny tsy nanarahany tenin'Andriamanitra. Tsy tian'ny mpanoratra na ny apôstôly Paoly zany raha mahazo antsika koa, mahazo anao io zava-doza vokatry ny tsy fankatoavana io. Andeha ro jerentsika ireo antony izay mahatonga ny Baiboly, ny soratra masina zany, anana hery manova. Raha vakitsika ilay 12 tapany voalohany teo dia izao ny voalaza eo hoe fa velona ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny boky hafa rehetra izay anananao anaty fitoeram-bokinao ao. Boky manokana io. Ny tranombokin'ny Kongresy Amerikanina no voalaza fa fitehirizam-boky lehibe indrindra ety ambonin'ny tany. Eo amin'ny 30 tapitrisa eo no anatin'izany tranomboky zany, ary milahatra amina etazera izay efa ho any kilometatra maro raha tambatambatra. Ankoatran'ireo boky 30 tapitrisa ireo dia misy ihany koa taratasy voasoratra 12 tapitrisa, sary tany 4.20 tapitrisa, sary 12 tapitrisa, ary zavatra mitahiry feo sy sary 2.7 tapitrisa. Ny azo ambara nefa dia izao: amin'ireo rehetra ireo dia ny dikan'ny Baiboly ihany no afaka milaza fa manana fahefana hanova, mahatonga azy ho tokana amin'izany karazany zany. Dia ireo boky hafa be dia be efa 30 tapitrisa andresantsika teo ireo tsy manana zany fahefana zany. Asongadiny dika teny fototra tokoa ilay teny hoe velona, tsy teny maty, tsy hafa manao na inona ny tenin'Andriamanitra fa velona. Tenin'ilay Andriamanitra velona zany, izay ny teny dia nisy ny zavatra rehetra. Teny nandresy lahatra sy nanova toetra tamin'ny toerana maro samihafa nandritra ny vanim-potoana rehetra ihany koa zany teny zany. Indray mandeha dia nitantarany amin'ity lehilahy anankiray izay tafaresaka tamin'ny namany Gibsy Smith. Ny resaka ny fanaovany reto namany reto dia izao hoe tsy mbola hitako mihitsy zany hoe tsindromandry avy amin'ny Baiboly zany, kanefa efa imbetsaka ny namaky sy nandinika an'izany. Dia novalian'ity namany ilay rangara ny resaka n'izany teny zany hoe zao avy aloha hamakivaky anao indray mandeha ny soratra masina dia ho hita eo izay toyany. Ry mpiaino ajaina, efa mba navelanao hamakivaky ny fiainanao tokoa ve ny soratra masina? Hoy ny mpanao salamo momba n'izany ao amin'ny salamo 7:10, ny 13 sy ny 1:10: endre ny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ao am-bavako aza. Efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Fifaliana mitondra fi ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Efa mba nanananao ve zany fanandramana mahita fifaliana sy fi amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra zany? Jeremia mpaminany indray dia milaza toy izao ny amin'ny fanandramany amin'ity tenin'Andriamanitra ity: tsy tahaka ny afo va ny teniko Jehova, ary tsy tahaka ny kanota manorotoro ny vatolampy va? Tsy hoe
ahitana fifotsiny zany ny fandalinana ny tenin'andriamanitra fa teny manova, teny manadio, teny manamasaka ary mandevona ireo toetra ratsy eo amin'ny fiainanao tahaka ny afo izany tenin'andriamanitra izany. Manala sy manadio ihany koa ireo lotom-pahotana eto amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izao. Manoritory tahaka ny kanota ihany koa, manoritory ireo fovato, manalefaka ny toetra, manapotipotika ny vatolampin'ny avinavina sy ny fizaozahoana. Ny faniriako lalina ary mpiaino ajaina izay manaraka izao fandaharana izao dia mba ho andramanao zany ka ahita fi amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ianao sy anaiky ihany koa ho vany sy ho vakivakiny ka ho tonga olom-baovao. Andeha hivavaka isika. Ray tsara ny an-danitro, misaotra betsaka anao zay ny amin'ny tompontsoa manokana izay nomenao anay dia nafahanay nandinika sy nianatra ny teninao, nampatsiahivanao anay fa manana hery manova sy manavao zany teny zany. Ny fanirianay ray io dia mba tsy hiveromaina ny teninao fa hiasa ho amponay rehetra izay nandre zany teny zany, anova sy anamboatra navao ny fiainanay ho amin'ny tsara ary tahiry anay mba olonao andova ny fiainana mandrakizay. Dia misaotra ny amin'ny valim-bavaka rehetra izay ho atolotrao, fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. Tarika Giovanni. Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Iteninao Jehova mandresy lahatra toko manome toky hery hoan'ireo zao reraka ny teninao varakitra dia tsindry mandravy amina nomena mba iainana ny teninao mahery manome fiainam-baova manova fosisanako varitra mandrakida ny teninao Jehova ray mahery sakafony farahiko. AWR
Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. dia faly mitafatafa amintsika ao anatin'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso. Mpiara-mianatra isika, tsy mpampianatra izay ary tsy mpianatra ianareo fa mpiara-mianatra isika. Manokatra fifanakaloza-kevitra izahay dia mandray anjara isika. Izay no antony anaovana iantso foana hoe alefaso ny soso-kevitra ny fanamariana ny fijoroana ho vavolombelona dia irendrehetrareny ray mitambatra no zaraintsika mba hitondra soan'ny rehetra ny fandarana izay alefantsika eto. Teo aloha dia niarahantsika niresaka teto fa Andriamanitra namorona ny ankohonana ny fianakaviana. Raha misy lasibatra ilay ratsy voalohany indrindra dia izany fianakaviana izany. Raha vitany mantsy manapotika n'izany fianakaviana izany dia hopotika ny fiarahamonina, hopotika ny fiangonana, hopotika ny firenena, hopotika izao tontolo izao. Noho izany dia ilaintsika ny mianatra avy amin'ilay namorona ny fianakaviana. Ahoana ny tokony atao mba hitehirizana an'izany fianakaviana izany ho fianakaviana arak'izay nikendren'Andriamanitra azy mihitsy ny fahasambarana hita eo anivony, ny fiarahamonina misy ao anatiny. Tsy misy tanteraka isika naray aza, tsy misy, fa azo atao kosa nefa ny manao ezaka mba hampirindra ny fiainam-pianakaviana. Fantaniana mipetraka amin'ity anio ity dia ny hoe inona no atao mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ny hafa ao anatin'ny tokantrano ao. Ny zavatra rehetra miseho an-tokantrano anie dia miainga amin'izay fifampiresahana izay avokoa na mpivady na amin'ny mpianadahy na mpirahalahy na mpirahavavy. Miainga amin'izay ny filaminana sy ny korontana. Ilaina zany ny mifehan'ilay hoe fifampiresahana. Resaka fahaizana mifandray mihitsy izy ity. Efa niresantsika teto fa ilaintsika aloha ny mametraka amin'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro. Ny isam-pianakaviana dia tokony hanana fotoana iarahana mivavaka maraitsy hariva. Satria mila hery ivelany herintsika isika mba hahafahana mitahiry ny fiainam-pianakaviana ilamina. Tsy misy ankohonana, tsy misy fianakaviana tonga lafatra satria tsy misy olona tonga lafatra. Tsy maintsy ekena izay. Raha miresaka momba ny fianakaviana mahatsapa ho mifandray akaiky isika dia tsy hoe tsy manana olana tsy akory izany fianakaviana izany, tsy izany mihitsy, fa nisy ezaka nataon'izy ireo. Misy fitsipidalao izay iraisan'izy ireo ary ny anarany mihitsy mba hahafahana mitazona ilay fifandraisana eo anivon'ny fianakaviana ilamina hatrany. Ilaintsika ny mivavaka mba hananantsika hery
ananana fahendrena ahafahana mahita izay tokony atao fa kosa tsy hanao ny anjarantsika Andriamanitra fa miara-miasa amintsika izy. Anisan'ny zavatra anankiray tsy maintsy ianarana ny fananany tsirairay ao anatin'ny fianakaviana finiavana hifehaingana ny disadisa raha vao mipoitra fotsiny. Raha vao mitady hipoitra izany a dia efa mitady vahaolana aingana. Hianatra ny alemy fanahy hifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elontsika ny tsy maintsy hifamelantsika eloka ary ahatakatra hiezaka ahatakatra ny antony fihetsepon'ny hafa fa tsy halaky hitsaratsara. Tsy mora ny manana an'izany karazana fahavononana ahatakatra ny fihetsepon'ny hafa izany, hiezaka hitady vahaolana melo fa tsy sanatria andrasana ho lasa lavitra ilay olana dia lasa ho sarotra ny fahamahana azy. Ny fiarahana mivavaka vao maraina milohan'ny andehanany rehetrarehetra miasa na mianatra sy ny fiarahana mivavaka isakariva dia tena hery lehibe ho an'ny fianakaviana, fiarovana lehibe mihitsy. Zava-dehibe ho an'ny mpianakavy mantsy ny manaiky hiatrika ny andro tsirairay isaky ny mandeha. Tena ilaina mihitsy hoe misy andro anankiray tsy maintsy hatrehina, tsy maintsy tapa-kevitra hifankahazo amin'ny fomba mivantana isan'andro ny samy mpianakavy. Mila ianarana, mila handraisana fanapa-kevitra ho an'ny tsirairay mihitsy izany. Dia mianatra mifampihaino, efa nianarantsika izany hoe mianatra miaino izany, tsy mody miaino fa miezaka mamantatra mihitsy ny anton'ilay resaka izay ataony namanao, na ny mpirahalahy na ny mpirahavavy na ny mpenada na ny mpivady tafiditra ao anatin'izany daholo, mianatra mifampihaino. Mila ianarana izany fiezahana ahatakatra ny tian'ny hafa holazaina izany. Ialana lavitra dia lavitra le toe-tsaina efa mitsaratsara miloha hoe zao indray zao ny tiany eo atao dia mody manamary teny eo. Tsarofo fa tsy maintsy hifamela eloka ihany ange rehefa aveo e, ka tsy aloha ve alamina meloha arak'izay azo atao ny sorohana ny olana. Ilaina ny fananana faharetana na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany amin'izany fifampitaizana izany, na dia ny fanohitra amin'izany aza ny fironana maha-olona antsika. Ary raha sanatria latsaka amin'ny fahatsoana dia ilaina ihany koa ny mianatra miaiky eloka sy ny mifamela eloka. Tsy manambany izany fa ny olona manana toe-tsaina ambony dia ambony aza no mianatra an'izany hoe fekekeloka sy mamela eloka izany. Ny fandiniana natao izany a maneran-tany dia nahitana fa ireo toetoetra ny tany saintsika ireo no mahatonga ny ankonana anankiray ho mafiorina, ho salama kokoa ary hiasambatra aza raha mpiarina isan'andro izany. Ireo toetoetra ireo ireo no mahatonga ny mpianakavy atsiaro milamina ho voakarakara, azo antoka fa manana fianakaviana, azo ny anteherana ny tsirairay. Ary ny tena zava-dehibe dia ity, rehefa misy olana iraisana izay mandalo atokantrano dia ho maivana ny fiatrehan'ny fianakavianan'izany satria hirahina izy ireo hiatrika an'izany. Asa mety ho aretina angamba sanatria ny vava tonga tampoka amin'ny iray amin'ireo mpianakavy, na koa tsy fisiana izay mandalo sy ny sisa izay efa mahazatra antsika ny mitanisa azy. Matetika ireo manam-pahaizana momba ny fianakaviana no milaza fa miankina amin'ny fiezahany tsirairay hifehny hatsaran'izay serasera eo amin'ny samy mpianakavy izay ny fahombiazan'ny fianakaviana. Tahaka ny fiezahana anao ranom-boaloboka tsy misy voaloboka, ny fiezahana norona fifandraisam-pianakaviana matanjaka, kanefa tsy misy ezaka ataony tsirairay hifehany io lafi ny fifandraisana io. Tsy maintsy ianarana io, tsy maintsy izarana io raha tiantsika nahita fahombiazana ao amin'ny fiainam-pianakaviana. Nga i Stephen Covey manampaizana fantadaza momba ny fianakaviana dia nanoratra boky mitondra ny lohateny hoe ireo fahazarana 7 ananan'ny fianakaviana mahomby.
izay iresahany fotokevitra manandanja anankiray tena iankinany fifaneraserana mahomby tsy inona izany fa ilay toetsaina lazaina amin'ny teny vahiny hoe proactif. Inona hoe proactif? Matsinjo meloa ny zavatra mety iseho dia miomana meloa manao ny fomba rehetra hiomanana an'izany, hiatrehana an'izany, na olana izany na inona izany. Izay ny atao hoe proactif, mitsinjo meloa izay mety hitranga amin'ny fanapa-kevitra na ny teny izay ho atao dia mandinika tsara aloha. Misy indray ny atao hoe reactif. Ny olona reactif efa mitranga ilay toe-javatra izay izy vao maneho réaction. Na koa miseho izany rehefa miresaka izy, tsy dinihany mihitsy ny zavatra ho lazainy na ny fanapa-kevitra ho raisiny, fa izay tonga ao am-bavany dia avoaka ny avy hatrany. Miteraka olana izay toetra izay. Ny fianarana momba ny fitenenana no sarotra indrindra mahakasika ny fifandraisana. Tena mila ianarana manokana izany ary amin'ny faharetana, indrindra fa ny fifandraisana eo amin'ny olona anankiroa izay efa mifanakaiky, efa mifankalala. Arakaraka ny fankalalana bebe kokoa mantsy no ahitana ny kilema tsirairay, dia eo indrindra aza no tena ilana fitandremana. Misy teny tahakan'izao ao amin'ny ohabolana 5:12. Ohabolana 5:12. Ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Amin'ny teny anglisy izy ao amin'ny dikateny NASB, New American Standard Bible, dia izao no andikana azy. Tsara moa ny alalantsika mpianatra ny tenin'Andriamanitra fa io dikateny io NASB io no voalazan'ireo mpikaroka fa manakaiky indrindra ny dikateny nandikanany Baiboly. Dia izao no lazainy: tahaka ny paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra, ny teny atao amin'ny fotoana mahamety azy. Tsy piro tsara le hoe ny teny atao amin'ny fotoana mahamety azy, amin'ny fotoana tokony hitenenana. Ahoana ny fomba ianarana an'izany? Izao ny zavatra tsy maintsy fantarintsika tsirairay avy eo amin'ny fiainantsika. Samy manana ny fahalemena, samy manana ny azy. Dia ilaintsika ny mahafantatra fa misy zavatra tsy voafehintsika mihitsy. Isika tsirairay ohatra dia samy manana toe-javatra izay tsy zakantsika. Mety ho zakany anankiray ilay izy, nefa mety tsy ho zakany hafa mihitsy. Tsy voatery ho zakany rehetra akory izay zakanao, ary tsy voatery ho zakanao izay zakany hafa. Misy zavatra mety mamora tezitra anao, mety misy zavatra mety mora mampalahelo anao, mety amin'ny fotoana izay mahareraka anao na mahatonga anao stressé be avy any am-piasana any ohatra, dia misy zavatra tsy voafehinao na zavatra teneninao aza. Mila fantariny tsirairay izany zavatra tsy voafehiny, dia samy mamantatra ny azy. Inona ny zavatra mba azoko feheziny eo amin'ny fiainako, ary misy zavatra tsy voafehiko mihitsy. Etiko ambavaka izany ary angataka fahendrena amin'Andriamanitra rehefa miseho izany zavatra izany. Anisan'ny zavatra efa zaraintsika teto ohatra hoe rehefa tsy ampy ny torimaso na koa hoe malahelo na tezitra, dia aza mamoaka fitenenana na mandray fanapa-kevitra, fa mety hamoaka teny tsy voahevitra ianao na andray fanapa-kevitra izay mety hanenenanao mandrakizay nanao azy. Ka fantaro ny zavatra azonao fehezina sy ny tsy azonao fehezina, fantaro ny fahalemenao, dia sokafy tsara ny maso. Aza manaiky irona amin'ny fanamariana tena, satria raha tsy tsapanao izany dia tsy hanatra ny fehany izany mihitsy ianao. Ahoana ary ny fomba isehoan'ilay hoe reactif rehefa miresaka ny olona anankiroa? Rehefa misy toe-javatra miseho dia mamaly avy hatrany ianao, tsy mieritreritra akory. Na koa hoe rehefa misy zavatra midona aminao dia avy dia mandona avy hatrany ianao, mamaly avy hatrany ianao. Izay izany le hoe reactif, avy dia mandefa réaction. Tsy avelanao iselanelana mihitsy eo atenatena ny zavatra miseho sy ny fomba malinan'izany. Tsy miraran'izay mety ho vokany sy ny mety ho fiantraikany amin'ny fifandraisanao amin'ilay olona ianao, fa zay tonga ao am-bavanao dia fa alefanao. Rehefa misy manao teny marary azy dia avy hatrany dia mamaly izy, tsy mieritreritra mihitsy izy fa avy dia mamaly, tsy mieritreritra izy ho inona ny tokony ho avaliko. Zay le hoe reactif.
toetra anankiray izay tokony ho ala vititsika tsy mahasoa antsika izany na eo amin'ny asa ataontsika any am-piasana na eo amin'ny fiarahamonina na ao atokantrano indrindraindrindra mila ianarana ny miala amin'izany fa inona ny tokony atao ho jerentsika ary le hoe proactif inona ny mahasamy hafa azy eo anatreny toejavatra miseho ndia atao hoe misy olona manao teny maharary ianao dia tsy avy dia mamaly avetrany mianatra mifetena mihitsy hoe tsy mamaly avetrany izany hoe mianatra mihitsy ianao mba anisy fiatoana kely eo anelan'elan'ilay zavatra mitranga sy ny valiteny na ny fihetsika setrinao an'izany dia heverinao tsara aloha izay mety ho vokatry ny teny na ny fihetsika ho asetrinao an'ilay olona mianatra an'izay tsotra lesy kanefa tsy mora ny mianatra an'izay mila mianatra amparitana miato kely tsy avy dia mamaly avetrany dia mieritreritra tsara dia misafidy izay ho tenenina na izay ho atao izay le hoe proaktifa rehefa miresaka na rehefa miasa raha mianatra ho proaktifa isika eo amin'ny fiainantsika dia tena hitondra fahombiazana be dibe amin'ny lafiny rehetra mihitsy izany indrindra fa amin'ny fifandraisana eo amintsika samyntsika ao atokantrano ary ao nge ny tena fianarana an'izay ary tsaroa fa foto-kevitra ara-baiboly mihitsy anie izany zao voalaza ao amin'ny Jakoba 1:7 Jakoba 1:7 azadonoina mihitsy ty andininy ity kanefa aoka ny olona rehetra halady aino ho malay miteny ho malay kotezitra ahoana hoe halady aino ny fiainona ny tena anisan'ny sarotra koa ny mianatra azy tsy miaino fotsiny fa miezaka mahatakatra izay tia n'ilay olona miresaka aminao ho lazaina ho malay miteny izay le hoe miato kely tsy malaky mamaly avetrany na mifihetsika na my fitenenana fa miato kely mieritreritra tsara hoe inona no havaliko an'izany ho malay kotezitra eo dia mila ianarana misy teny izay tena fohy mora tadidika nefa tena manandanja voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 4:4 Salamo 4:4 tezera fa aza manota mieritrereta eo ampandrinao ka mangina torohevitra tsara izany raha tezitra ianao izany a dia mbola tsy fahotana izay fa ny fihetsika aseho anao aorinan'izay mety mahatonga anao lasa manota dia ny torohevitra eto mieritrereta aloha raha azo atao mandehana any ampandrina misy indray mihaino hira misy koa ireo mandeha ny anivon'ny zavaboary any izy ny mieritreritra izay tokony ho avalina na izay tokony ho ataony izany dia toetra tokony ho ianarana hitantsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy lany andro izany a ny torohevitra omeny dia teny ilaina mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra aza ka mba azonao an-tsaina ve ny toejavatra iseho raha samy miezaka mianatra mampiatra ireo torohevitra tsotra ireo isika izay voapirofo mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra hifampivavaka isika mba samy hahita fahombiazana ny farana teo indray ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity a manasanao mba hizaratra any izay hevitra mahasoa fanandramana mahafinaritra avy amintsika any mba ho zaraina mirehetra amin'ity fandarantsika ity manao matrapeona vetivety indray ny namanao Eliandry amin'ny Tansoa fianakaviana fon'ny fiarahamonina radio femon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana farana sady ny tafatafa sy dinidinika izay ataontsika nandritra n'izay andro vitsivitsy izay a ny namanareo ry sarandrenjatovo no miaraka aminareo amin'ity anio ity tiako mba ampatsivonanao kely a ny andininy natao fitadidy ao amin'ny lesontsika zany a nandritra n'izay andro maromaro zay
toy zao ny fivakiny eo amin'ny genesisy toko 2:7 ary vovotany a no namoronany Jehovah Andriamanitra ny olona ary ny fofony ny fofinaina mavelona ny vavorony de tonga olombelona izy. Genesisy toko 2:7 no misy an'izay. Hitantsika tao fa namorona zavaboary tonga lafatra Andriamanitra. Zao anefa ny zavatra nisy. Tonga ny fahafatesana. Nitsiry tao ampony Satana ny fialonana. Nampiasa ny safidiny ho amin'ny zavatra ratsy izy. Vokatr'izay de lasa nikomy tamin'Andriamanitra izy. Raikitra ny ady, voaroka avy any an-danitra izy. Nitominy ny zavaboary voalohany indrindra teto amin'ity tany misy antsika ty, de tsy izy zany fa reo razambentsika Adama sy Eva. Niraran'Andriamanitra i Adama sy Eva. Tandry aminareo misy vavaly miôdiôdy any. Satana ny anarany. Izy ilay Lucifera tany an-danitra, anjely mazava izy, anjely mpitondra amin'ny fahazavana izy fa zao rehefa nikomy izy de voaroka. Zao ny izy. Tandry aminareo aza ty miresadresaka aminy. Tandremo manaraka ny tenina. De zao iry ampivoany ery misy hazonaina. Eo ampivoany sa eo ny hazonaina, de eo anilany ray ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Azonareo inanana daholy ny hazo. Fa izao ny hazo anankiray fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy azonareo inanana io. Fa amin'ny fotoana zay inananareo io ho faty anareo. De nanaiky raha olombelona. Zao nefa ny zavatra misy. Tsy mamela mahazo zany fahavalo zany. Fa isa-tsegondra izy de mitetika hanisy ratsy ny taranak'olombelona. Io fahavalo io de niresaka tam'ra vehivavy. Ary rehefa niresaka tam'ra vehivavy izy ny tenin'Andriamanitra ihany ny navadiny. Tsy azonareo hoanina hono ny hazo rehetra amsa. Nefa Andriamanitra tsy niteny an'izany. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no tsy azo hoanina. Azo ny ary Eva rehefa nanokabava taminy. Ny zava-doza koa de nahita Eva fa salany hoe nafinaritra matehinana le hazo. De naninjitra ny tanana izy de nihinana. De avy eo koa nitondrasany ny vadiny de nihinana. Tafiditra teto amintsika ny fahafatesana. Andriamanitra le namorona ny olona tamin'ny vovotany de ny fofony ny fofinaina mavelona ny vavorony no efa nampitandrina fahofaty tokoa ianareo raha mandika ny teniko. Inona tokoa moa ny zava-misy? Hita mandraky ty ny androany aty amintsika zanaky Adama sy Eva. Fa reny mitanjozotra ny tomobilina mitondra faty. Reny ny mpandevona andehandevona. Tafiditra eto amin'ty zao tontolo zao misy antsika ty ny fampianarana diso. Fa hoe misy zany fanahy miverina amin'Andriamanitra zany de hoe rehefa miala eo amin'ny vatana le fanahy de fa afaka mijaly sady any amin'ny afobe. Ary fifaliana kosa ho an'ireo zay voavonjy fa efa totorebika izy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mampianatra zany Baiboly. Misy koa ny milaza fa hoe ao anaty afo fandivana aloha. Diovinao aloha zay vao miakatra any an-danitra. Tsy mampianatra an'izany ny Baiboly. Misy koa ny hoe misy angatra ny trano de mila naovana fombafomba mba ialan'iny angatra iny. Tsy mampianatra an'izany ny Baiboly. Rehefa maty ny olona de maty. Tsy malala na inona izy. Ary ny lesona farany jenerantsika teto de tsotra. Mitovy ihany ny fodiamandry ny olona tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ny mpitondra sy ny entana. Ny mpanjaka sy ny vahoaka. Ny olona sy ny biby. Miala mifofinaina de miverina ho vovoka izy. Tsy misy mbola makany an-danitra. Tsy misy mbola makany amin'ny afobe. Zany afobe zany mbola tsy misy amin'izao fotoana izao. Tadidio fa fitaka lehibe avy amin'ny Satana ny filazana fa misy fanahy tsy mety maty. Rehefa nandalo fandidina ianao ka notsindromina fanafody fampatoriana ny vatanao manontolo de mety azo an-tsaina amin'ny fomba manjavozavony amin'izay mety ho fiainany maty ianao. Saingy na dia tsindromina fanafody fampatoriana azy ianao de miasa ihany ny atodoanao. Tsy mbotra n'izany zany le fahafatesany. Fa misy faritra tsy mety maty zany ao amin'ny atodoanao raha ohatra ka hoe tsindromina fampatoriana ianao.
fa ny fahafatesana kosa de hoy ny tenin'i jehova manao hoe ho faty tokoa ianao, tsisy velona zany, tsisy singa velona ka hoe afaka iena any ivelan'ny vatana. Alevsary an-tsaina ne hoe anao ahoana ny maty rehefa mitsahatra tsy miasa tsony ny atodosiny zavatra hafa rehetra. Raha zany no izy a ny fanandraman'izy ireo anatin'ny fahafatesana de ny manakipo ny maso, ary ho an'izay rehetra mandalo fahafatesana atram'izay ny zavatra ho fantany manaraka de mifiviany Jesosy fanondrony. Na 500 taona izy tao, na 4 taona izy tao, na otra hoe mbola vo hofakomaly izy de iny Jesosy fa tonga, de mitovy foana ny zavatra tsapan'izy ireo, tony tsy nisy ireo alavira-potoana elanela potoana ireo. Mandra-patonga zany fotoana zany a de mitsahatra ny maty rehetra, tsy misy makany an-danitra, tsy mbola any amin'ny elo, tsy any amin'ny azo fandivana, na ny marina na ny ratsy fanahy, ary vetivety foana dia salany hoe 2 segondra izy nikipy de iny izy fampoitra sokatra ny masony. Ho an'ny sasany amintsika zay mbola velona de to maharitra ela tokoa nafatesany havantsika, fa aminy vetivety zany toy ny ray mpimasony. Ellen White, mpanoratra kristianina zio, de nanoratra izy eo amin'ny boky Hery mifanandrina takila 220 zany hoe famohana tamin'ny 727 de toy zao no soratany, vakioko milamina tsara. Raha marina fa mandeha mivantana ho any an-danitra mifanahin'ny olona rehetra amin'ny ora hafatesana de aleontsika mitsiriritra amin'ny fahafatesana toy zay ny fiainana. Maro ny voataona an'ity fironana ty anapitra ny androny, rehefa manafitra ny adi-tsaina, ny tebiteby, ny fadisompanantenana de tomora foana ny manapaka ny tady marefo ny aina ka handeha hiakatra ho any amin'ny fahasambaran'ilay toerana maharitra mandrakizay. Zany ny soratany io anabavy io. Fadiso-kevitra zany zavatra nyresany zany kanefa zany no ananan'ny olona maro miara-monina amintsika. De mbola manoratra ihany izy eo amin'ny Hery mifanandrina ihany, takila 270 navoaka tamin'ny taona 727. Tsy misy ahitana teny mihitsy eo amin'ny soratra masina fa amin'ny fahafatesana andraisan'ny tsara fanahy ny valisoany na ny ratsy fanahy ny famaizana. Tsy namela fanomezana tokotoo zany ny patriarika sy ny mpaminany, tsy nanao teny raim-bavakory ny amin'izany ny Kristy sy ny apôstôliny. Ny baiboly de mampianatra mazava fa tsy mandeha avy hatrany any an-danitra amin'ny maty. Aseho ao fa matory izy mandra-pahatonga ny fitsanganana amin'ny maty. Raha tahaka ataloha ianao ka nino fa misy mifanatsy mety maty diso zany, tsy mampianatra zany ny baiboly. Ny fanantenana kristianina de ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Andao inao an' Jesosy mba ho velona mandrakizay ianao rehefa hiverina eny amin'ny raha ho any lanitra izy, ary rehefa ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra izy de ampandovanao ny fiainana mandrakizay. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.